Ampifaliana indray no iarabanantsika tanora tafaraka amin'izao andro fahatelo izao. Miaraba ihany koa ny any an-tokantrano sy any amin'ny toerana rehetra izay manaraka izao herinandro fiaraha-mivavaka izao. Andro fahatelo isika amin'ity anio ity izay mitondra ny lohateny manao hoe miampita ireo sakana ara-kolontsaina. Mialoha indrindra ny andiniantsika amin'izay lohahevitra izay dia manasa antsika hanondrika ny lohantsika hivavaka isika. Andriamanitra Ray Masina indray izay any an-danitro, saotranao izay nomenao an'izao fotoana izao mba hahafahanay mandinika mandrakariva ny teninao ary miaraka eto ao anatin'izao fiaraha-mivavaka izao. Ny fanirianay Andriamanitra dia mba hanomezanao anay ny fanahy masonao, ka izany fanahy masonao izany no ampitoetra tsara ny teny ao an-tsainay, ao am-ponay, ahafahanay manao fanandramana mandrakariva miaraka aminao. Ny anaran'i Jesosy. Amen. Andro fahatelo isika amin'ity anio ity izay mitondra ny lohateny hoe miampita ireo sakana ara-kolontsaina. Ny toko sy andininy fototra izay raisintsika ao anatin'izao takariva izao dia manao hoe fa manamasina an'i Kristy ho tompo ao am-ponareo ary ho vonina mandrakariva ianareo amaly izay manontany anareo amin'ny fanantenana ao anatinareo, nefa amin'ny fahalemem-panahy sy ny fanajana. Petera voalohany toko fahatelo ny andininy fahadimy ambin'ny folo. Lohahevitra miampita ireo sakana ara-kolontsaina. Raha resahana amintsika ny amin'ilay tapany atsimo any amin'ny toerana Azia izany dia misy an'ny faritry Inde, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal sy ny sisa izany. Raha ireo toerana ireo no resahana na anontanianantsika dia inona ireny mety tonga ao an-tsaintsika avy hatrany? Mety ho tonga ao an-tsainareo ny lafin'ny ara-kolontsaina, mety tonga ao an-tsaintsika ny lafin'ny sakafo ohatra, mety tonga ao an-tsaintsika ihany koa asa mety hoe emboka manitra ohatra, mety ho tonga ao an-tsaintsika ihany koa ny eo amin'ny hoe dite sy ny maro samihafa. Fa amin'ity anio ity dia iresaka ary hianatra bebe kokoa ny aminy atao hoe iray amin'ireo vondron'olona misy sy hita amin'io faritra io isika dia ny Hindoa izany. Ny Hindoa raha eo amin'ny lafiny ara-teny dia ny fanjakana Britanika no namorona izay teny izay mba hoentina ilaizana ireo fomba ara-pivavahana maro misy any amin'iny faritry Inde iny tamin'ny taonjato fahasivy ambin'ny folo. Ny Wikipédia manokana dia manome antsika antotanisa fa mahatratra any amin'ny 2 faingo 4 lavitrisa ny isan'izy ireo ary raha atao isan-jato izany dia 5,000 isan-jato ny mponina maneran-tany izay miparitaka maneran-tany dia Hindoa avokoa. Andenge mba ampitaha tsotsotra isika ny eo amin'ny Adventista sy ireto Hindoa ireto. Eo amin'ny soatoavana ara-pianakaviana no ampitahantsika voalohany. Ho azy ireo dia misy itovizany amintsika Adventista eo amin'ny lafiny fiainana, eo anivon'ny fianakaviana. Ohatra, ny raim-pianakaviana no lohan'ny ankohonana. Samy manome lanja ny fotoam-pivavahana izay iraisana ao anivon'ny ankohonana na isika Adventista na ary zareo Hindoa, ary ny raim-pianakaviana no mitarika ny fotoam-pivavahana izay misy ao anivon'ny tokantrano. Eo amin'ny fiainana ara-panahy kosa indray dia izao hoe maro ny kristianina. Isika kristianina no diso fihevitra fa raha vao miresaka hoe Hindoa dia resaka fanompoan-tsampy izany, izay no mety ho fantatsika. Marina izany, mety misy amin'izy ireo miaina ao anatin'ny fanompoan-tsampy, kanefa kosa tsy vitsy amin'izy ireo no liana sy manontany ny momba an'Andriamanitra. Tsy mitovy ny fahafantarana eo amin'izany atao hoe Andriamanitra izany eto amin'ireto olona ataontsika hoe Hindoa ireto. Gaga izy ireo raha ohatra ka resahantsika hoe izany Andriamanitra izany dia fitiavana. Izany Andriamanitra izany dia miay
sy mihevitra ny olombelona. Eo amin'ny lafin'ny famonjena kosa indray dia ny tanjon'ny hindoa dia ny ahatratra ny ataontsika hoe moksa. Raha dika tsotsotra izany dia famonjena ho antsika kristianina. Rehefa mifandray amin'ny hindoa isika dia afaka mifampiresaka tsara ny amin'ny atao hoe te hamonjy antsika Andriamanitra. Ny faharoa izay azo asongadina ihany koa dia hoe misy dingana maro ny ahazahoana izany famonjena izany. Inona re no tsara fantatra na ataontsika hoe dingana ataontsika mba ahafahantsika manakaiky azy ireo? Dia misy teboka vitsivitsy. Ny voalohany ao anatin'izany dia hoe manana kolontsaina mandray vahiny sy tia mandray vahiny ry zareo. Ary ny faharoa dia ampianarina tena mbola kely izy ireo ny amin'ny fandray amin'ny vahiny. Ny fahatelo, ary kolontsaina tsara ho azy ireo dia ny hoe misy fisakazaina miforona rehefa misy resaka sakafo. Anisan'ny teboka tsara izany izay. Ka inona no tokony atao? Azo atao tsara izany ny mamboly fisakazana amin'ny alalan'ny fiarahana misakafo amin'ireto hindoa ireto. Tokony ho atao sy ny tsy tokony atao manoloana ny fifandraisana amin'izareo izany dia misy teboka vitsivitsy ireto. Tandremana bebe kokoa manoloana azy ireo. Voalohany dia ny amin'ny hoe fitsarana tendrony. Aoka izany tsy tsara tendrony azy ireo isika. Ny faharoa dia ny amin'ny hoe fanambaniana. Esorintsika izany izay toe-tsain'ny fanambaniana izay amin'ireto vahoaka hindoa ireto. Ary ny fanilikiliana. Izay izany dia tena mila tandremantsika be dia be manoloana an'ireto vahoaka hindoa ireto. Inona kosa ary? Ny toe-tsaina izay tokony hananana. Ny toe-tsaina izay tsara hananana dia ny eo amin'ny faharetana. Satria nahoana? Ilaina ny faharetana satria tsy mora ny miala amin'ny kolontsaina izay efa nahazatra azy ireo. Raha mifampiresaka aminy izany isika ka mandresy lahatra azy, ka maharesy lahatra azy, dia mila faharetana be mihitsy isika satria tsy mora amin'izy ireo ny miala amin'ny kolontsaina izay efa nitanisaintsika teo hialana izy ireo. Faharoa dia izao hoe mitaky fotoana ny fiovam-po marina. Raha te hampiova fo azy ireo izany isika dia mitaky fotoana bebe kokoa izay. Ny zavatra mahafaly anefa dia izao. Ny voalohany dia tena misokatra izy ireo ary tena liana bebe kokoa ny amin'izany atao hoe fianarana momba an'i Jesosy Kristy izany. Ary ny faharoa, misy toe-tsaina izay efa nifantsika tao anatin'izy ireo ny amin'ny atao hoe izany batisa izany dia fomba natao hanerena ara-pivavahana. Anjarantsika izany no mifanerasera, mifampiresaka, mampiditra tsikelikely amin'izy ireo ny amin'izay atao resaka hoe batisa izay. Ny teboka manaraka izay tena tsara hojerentsika manokana eo amin'ny lafin'ny fijoroana vavolombelona velona. Izy ireo dia vitsy ny mahafantana izany atao hoe Adama izany. Vitsy ny mahafantana izany atao hoe Rota izany. Na ny ataontsika hoe Mosesy sy ny sisa ao anatin'ny Baiboly. Betsaka amin'izy ireo tsy mahafantatra an'izany fa izao kosa isika izao ny fantany. Miaina ao anatin'ny vanim-potoana misy antsika ry zareo dia aoka izany ny fiainako, ny fiainantsika tsiraray avy no fijoroana vavolombelona velona ho hitan'izy ireo eo amin'ny fiainany. Anjarantsika izany no mizara tsikelikely ny eo amin'izany atao hoe Baiboly izany satria tsy dia fantatr'izy ireo izany. Manaraka ary anisan'izay tsy azo atao ambanin-javatra dia ny atao hoe herin'ny vavaka. Ny herin'ny vavaka, ny vavaka no manokatra lalana ho antsika mialoha amin'ny fifandraisana amin'izy ireo. Ankoatr'izay ihany koa, rehefa tradoza izy ireo na misy manahirana azy dia manantona ihany an'ireo mpitondra kristianina mba hangataka vavaka ho azy ireo. Ka rehefa mivala ny vavaka dia tena mahatsapa izy ireo hoe afaka manantona ary afaka manaraka ny fiainantsika kristianina ireto hindoa ireto. Amin'ity anio ity raha fitinina izany ny tokony ho ataontsika manoloana ny fiainan'ireto hindoa ireto izay tsara raha antonitsika
satria vahoaka tian'Andriamanitra ho vonjena ihany koa izy ireto. Raha fitiana zany dia izao hoe tsy ahilikilika ireo hafa kolotsaina amintsika. Ny faharoa dia izao hoe hanao dingana isika hifandray amin'ireo hafa kolotsaina amintsika. Ny fahatelo dia izao hoe mba ho fijoroana vavolombelona ho azy ireo ny fiainantsika tsirairay avy. Ary ny fahaefatra dia ny hoe hampafantatra azy ireo fa tia azy ireo Andriamanitra. Ny farany dia izay tsy ny kely indrindra fa ny lehibe indrindra dia hanokana fotoana isika hivavaka ho azy ireo. Ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jaona 10 andininy 12 izay fantatsika loatra ary mivantana amintsika tsirairay avy izay manaraka izao fiaraha-mivavaka izao amin'ity anio ity manao hoe Jaona 10 andininy 12 manana ondry hafa izay tsy amin'ity vala ity aho, ary ireny koa dia tsy maintsy hoentiko ka hiaino ny feoko, ary ho tonga andiany iray izy satria iray ihany ny mpiandry azy. Miantefa amintsika tanora, miantefa amintsika tsirairay avy izany antson'i Kristy izany mba hanantona an'ireo ataontsika hoe olona hafa kolotsaina amintsika ireo mba hanana famonjena sy anjara amin'izany famonjena izany koa izy ireo. Dia hoentintsika mivavaka satria sarotra ny mandingana izany kolotsaina izany, kanefa rehefa petrantsika eo amin'Andriamanitra dia ho mora amintsika ny hanana fifandraisana tsara amin'ireo olona izay hafa kolotsaina amintsika ireo. Manasa antsika rehetra aho mba hanondrika ny lohantsika isika hivavaka. Vavaka isika. Andriamanitra Ray anay izay any an-danitra, misaotranao izay raha nomenao indray lesona lehibe tamin'ity anio ity dia ny mba hanala ireo sakana rehetra eo amin'ny fifandraisanay amin'ireo olona hafa kolotsaina aminay. Ampio izahay mba tsy hanana fisalasalana fa hanana fanetretena hanatona an'ireo olona izay hafa kolotsaina aminay, satria fantatray fa anisan'ny olona tianao izy ireny ary anisan'ny olombonjena ihany koa izy ireny. Ampio izay fanahy masina ny amin'izany dingana lehibe izay tokony ho ataonay tanora, tokony ho ataonay membre tsirairay avy eo amin'izany fiainana izany. Ny anaran'i Jesosy. Amen.